Revako malala ao amin'ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Miasa ho amin'ny fiarahamonina. Miasa ho amin'ny fiarahamonina. Zany ray no nofinaina voalahatra ho anio ao amin'ny bokin'ny Mika toko 4 ny 5 hatramin'ny 5. Miasa ho amin'ny fiarahamonina na raha tianao dia atao hoe miasa hanarina amin'ny fiarahamonina, miasa hanatsara ny fiarahamonina misy anao. Mpaminany Mika izay niaina tamin'ny taonjato 9 talohan'i Jesosy Kristy tany dia niaina tao anatin'ny fiarahamonina feno fahalovana, feno kolikoly, anjakan'ny tsy fahamarinana, ary dia azo lazaina fa fiarahamonina potika ara-tsosialy, feno fanjakazakan'ny mpitondra fanjakana, ny fanaparapahefann'olon-tokana, ary ny rona tany amin'ny fanompontsampo ny vahoaka, ary na dia ireo mpitondra fivavahana ny anteherana aza vao maika nanampitrotraka nanararoatra izany. Vokany mankadiry ny elanelana teo amin'ny izay heverina fa manan-karena sy ny mahantra na ny sahirana. Ny manana miamanana, ny mahantra ny amahantra trano. Potika ny fiarahamonina. Dia himpaminany Mika zany eto no miantso ny vahoaka hiverina amin'Andriamanitra ary miantso fibebahana marina. Ambaran'ny mpaminany Mika fa ny fiverenana na ny fibebahana amin'Andriamanitra no hanasitrana ny aretin'ny fiarahamonina, no hanarina io fiainam-piarahamonina io. Ny antsoina hoe mibebaka zany amin'ny Mika dia ny amin'izay ezaka atao ho fanatsarana ny fiainam-piarahamonina. Arak'izany dia ambara fa tsy sarisary-pivavahana no ilaina, tsy ireo endrika ami'rentirenty ivelany no ilaina tahaka ny fanaovana fanatitra sy izay voatanisa eo amin'ny 5 sy ny 7. Ombolahy kely ray taona avy eo, sa ondrolahy 1000 sa dililo 1 alina sa na dia nateraky ny kibo aza, tsy hitondra na inona izany. Fa antsona kosa ireo vahoaka ireo hiantsehatra any anivon'ny fiarahamonina izay misy fiarahamonina marary, hampanjaka ny marina, ny rariny, ny hitsiny, hampanjaka eo anivon'ny fiarahamonina ny fitiavana sy ny famindram-po ka tsy ho mpanontolo fo fa ho mpamindra fo tahaka ny rainareo mpamindra fo. Amin'ny fanatanterahana izany rehetra zany dia hampanjaka ny fanetretena izay tahaka ny fanetreten'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy fa izay nanetretena tokoa. Revako malala amin'ny tompo, ny fahamarinana ataonao, ny rariny sy ny hitsiny ambajakainao amin'ny fiarahamonina no mitondra fanasitranana ho azy. Miainga amin'ny ataoko sy ny ataonao zany, miainga amin'izay ataontsika amin'ny hafa izany, ary ambara ny soratra masina fa izany no fivavahana marina sy madio, izany no ilaina sy tsara ary takian'Andriamanitra amintsika. Mandeha anary amin'izay rehetra ataonao, mihevera izay ho avy ny fiarahamonina misy anao. Eritrereto ny anjara birikinao hanarenana ny fiarahamonina misy anao.
dia ho an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra ho amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Ivavaka isika ry havako. Tompo Andriamanitra rainay tsy toa, Andriamanitra marina ianao, Andriamanitra tsara ianao, Andriamanitra masina ianao, Andriamanitra mpamindra fo ianao, ary mampianatra anay anahaka anao tahaka izany. Resy lahatra izay Tompo, fa ao aminao Andriamanitra ihany no misy ny rariny sy ny famindram-po ho anay. Ary ianao Andriamanitra ihany no mampianatra anay hanana toe-po amindra fo amin'ny namanay. Dia vonina izay hanaraka izany, vonina izay Tompo hitondra anjara biriky hanarenana ny fiarahamonina misy anay. Vonina izay hampanjaka ny maro, ny rariny, ny hitsiny, handany kolikoly amin'ny endriny rehetra. Ary vonina izay hiala amin'ny fiainam-pahalovana izay mahapotika ny fiarahamonina misy anay. Dia ino ary izay Tompo mivavaka ho an'ny taninay, ho an'ireo rafitra miady amin'ny kolikoly, ho an'ireo izay mpampandry fahalemana, ho an'ny rafitra ara-piarahamonina samihafa izay mikendry ny fivoaran'ny fiarahamonina. Ampahomby azo araka ny sitraponao Tompo, ataonay sy angatahnay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay lalana sy fahamarinana ary fiainana izany mivavaka izany. Misaotra Andriamanitra. Amen.